maty manoto nosy latany aksiely olona leoviny ainatsaroy na iaravi miaraka amin'ny aksiely toko bienvenu daniel ary andro arinjaka nandray feo roberto nandrindra raha teknika sarobitsy telahy namadodosa vahatra nasaina aza midongoto izao moakiry Sylvie fa mba mitenena efa betsaka nge reny volany meko andriteo reny izao hiakatra vetivety any Antananarivo aloha hanao faratoboka ny propagandiko any dia miverina ty Tomasina ty indray manao izao asambarantsika roa izao ary tsy miova hotely fa ato ihany no mipetraka Sylvie inona ary ty tsy miteny tsy mivolany ty miatandray ny seriako tsy ampy ve le vola teo omeo bizo mambe ary dia apiako reny ary ndraso aloha za hiarina eto am-pandriana haka ny volandrehatsy anaty akanjo atsy ohatray ary mba tonga anao koa zany mpanatitra sakafo maraina izany mirakofa lamba aingana aloha ndry fa mahakamo raha hita mpanatitra sakafo eo izao vatandry mitanjaka izao ka zay fa hovaiko ny varavarana oay ary to Delphine izy indrindra tre matoa ary mikisa idirako eny ary fa mandrosoa ianao hay izy zao ny ataonao atsy tamatavy izy io vehivavy ambofandrina io Sylvie SPO amin'ny orinasantsika reo io ry Delphine hay kosa zao dia zao ihany ry Sylvie dia mekanjo dia lasa mivoaka tamin'ny chambre ato raha tsy te hahita angano ary fataro fa tsy sekretera particuliera ny orinasa tsony ndry manomboka zao dia dava safa aingany ary lasa mivoaka any lasa aza tositosika re izy Delphine fa efa mivoaka ary tomba miseho miaro azy koa le maty mavo ty inko ny sahazany ty aza mamely temena marary toy izany ry Delphine tsy rarahako fa inko fanampiny aoka rehefa mifona mifona ho iverinao fa vehivavy ketrina moa za ty tsy hainao mantsy fa nanara-masiny tsikilo nataonao rehetra hatramin'izay oka rery Delphine aza miteny mafy io ianao sao misy mareko fa afa-baraka eo matahotra ho afa-barakako manitsakitsabady hay tsy misaforina asa fotsiny nalehanao aty fa misaforiny rafivavy tokoa mifona rery Delphine mifonafona inony mifona leo aratsima tsy efa fanotelona trarako anao nanitsakitsaka azy hitako moa ianao ty ny sarabady foana ary za zao mivadinao fahatelo tena mahay toko fitaka aloha raha ianao oka re ianao ange ny tena tiako ary miatsasako ny fananako rehetra na trano na fiara na ny orinasa import export na tsangako dia efa misoratra aminao ara-dalàna daholo tsy mandrarahan'izany vitatreo ny amintsika ary tsy vadinao tsony manomboka izao apiditra divorce zany ianao mifona rery Delphine tsy mila fifonany itsony fa leo tofoka boboka maro ny efa nataonao tsy levo mivavony ka oka izay ataovy koa raha ngazy ataonao rehefa tsy azo ifonany ianao ny alany aho député indray zao no zava-dehibe ampy fa mahazo miala ianao rehefa tsy mahatanty izany no mivavanao ho hitatsika kely eo ary izany sao dia tsy ho vitako izany rehetra lazainao izany ry solofoka matahotra marina nametrahako an'ireo fitaovana maka feo sary miafina tao an-trano ratsy marina efa saika tsy vitako kanefa raha tsy nisy an'ireny fitaovana ireny dia tsy ho fantatsika ny fikasany anonanao
Ary azadinona tsy amintsika fa ny amarana sandrafinitra tsima sy mampisakazo ny valinasana. Izany nefa ny tenanao hoe andao andotsitra e. Raha izay Ratsima tsy voasambotra inspektera izany mihitsy ary na ho azony zareo azy izy dia fantatro fa olona manam-pahefana ambony daholo ny namany ankoatra ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana sakaizany. Ka saory ianareo mamono biby tsy mahafaty eo ka hivitoerana e. Io ny tiana akano sany izany fa isoreo an-tsaindry. Ary izay fomba fevitra fianakano sany izay indrindra no mbola mahavoantsika malagasy. Ka toto ve iady amam-bato kosa aminao e. Inona ny azo vahoaka madinika tao amin'ny olona ambony sy manam-pahefana toa Ratsima fa andry zareo any fanjakana sy ny hery. Dia ny voninahitra mandrakizay koa. Tsy Andriamanitra koa izy ireo ny tiana ka tsy hanafetra ny fehary ihany. Na milaza azo tsy maty manoto azy izy dia ho avy ny fotoana hipisahan'ny mazava androaka ny aizina ny zakazakany ka ampiariary azy toy ny kara ny efitra. Sao endrika fanam-pofisy ary ianao nabaiko ny fanirina te amin'ny Ratsima tamin'ny ratsy rehetra nafitsiny antsika e. Andaontsika andoatra solofo avelo an'Andriamanitra fa malina sady voatsoratra koa hoe mivavao an'izay manintsika anareo. Izay mihitsy koa ny mbola mahadisy hevitra amin'ny malagasy maro ankehitriny. Fa ahoana indray e. Sa mandray andraikitra ary malaika isahirana dia mihevitra fa mivavaka fotsiny ny mpanao ratsy dia efa ampy. Misy mihitsy aza ny manasa do amin'ny toriteny hoe rahan'izao tontolo izao ny resaka politika fa tsy misy idirany mpino ary fanjakan'ny lanitra ihany ny tokony ho banjinina fa miaratsy izay fiainan'izao. Ka marina kosa anie izany. Tsy ireo ny tiana. Atoka ahoana ny fijerin'ny lozanjony fireneko ary atoka ahoana ny fijerin'ny fandringanana ny avako. Hopotika ny ety firenenany Andriamanitra antsika ity e. Ary ho fadiranovana ny vahoaka aminy raha avelana ara-potony banga amin'ny alina ireo mpamboatra firenena sy tsy maty manoto ireo. Ka inona ary ny atao e? Dia efa mafana fo mihitsy manko ianao Journaliste engagé fantatro tsara izany. Na izany ary. Kanefa tsy hoe engagé amin'ny politika loatra fa amin'ny fitiavako ny tanindrazako ireo tiana. Tokony ho tsapan'ny rehetra fa ireo firenena mandroso sy manan-karena ireo dia noho ny fitiavan'ny vahoaka sy ny mpitondra ao amin'ny tanindrazana. Tsy kabarina tora-po akory ny fitiavan-tanindrazana fa adidy sy andraikitra mihitsy. Ka izao noho izy hiady ho an'ny tanindrazako enina dia hamozako ny eko aza saingy tsy maneranao hiaraka amiko amin'izany anefa fa ratsaiko ny safidinao. Fitaotao ny hevitra. Endry solofana. Voana miaraka aminao. Tsy hoe noho ny mahavatoko anao fotsiny fa noho ny fahatsapako fa tsy rano maso teren'ny setroka akory ny alahelonao ny firenentsika fa tena fitiavan-tanindrazana marina. Nodiko ny tsoerina ny teninao mba hahalalako marina ny hevitsaina sy ny fandretsen-dahatra nananao. Koa matsikiri vady malalako fa voana hiaraka aminao hatramin'ny farana na hamezam-piny avokoa azy izany. Saotra ireo ny tiana. Ary satria voafetra ihany ny fitoana fahatsika amin'ny resaka ety an-tsena ity ka aleo tonga dia lazaiko anao mitetika rehetra iarahantsika manaroteo sy marana ny asany ratsy amin'ny Ratsima sy ny tariny. Fa hono aloha e. Inona ny tsy nahafaty anao? Mbola fantatrao re izany fa izao aloha e. Ino tsara. Ay ve ka tena filma be ohatr' izany ianareo sy madama tany Tomasina tany. Aleoko le tsy izy hiala rehefa tsy mahatato fa betsaka ny vehivavy ary nampiditra divorce azy izy ka lasa ny any atsasako ny fananako dia mbola misy vilantelo sy fiara efatra ary orinasa roa mijanona ho ankoatra ny pontiko any Suisse. Solo fa ianjany ianao pata. Ary ny orinasa fanaovan-gazety sy ny radio ary ny tele anareo ahoana. Tsy madama ve ny tena tompony? Aleo lasa ny any ny azy fa efa mifarana androany koa angeny propaganda e. Tsy problema amiko no manangana vaovao raha voalan'ny député eo fa maro ny lalana hitako. Ianao kosa aloha sura mihitsy fa tonga dia lany raha reny sondazana voaka ny agence mahiratra ireny. Tena enjany ianao patron ka. Ka ho dia tavolao verimaina fotsiny ve ny volana vaviko miampy fizarana t-shirt sy kaskety ary fotsim-bary nataoko teto sy roa. Zay aloha. Tamin'ireny propaganda ireny zay be vola sy mahay manampy tamby azy ihany angely ity no tiany gasy fa izy tsy mivaky lohan'izay toe-panazy fitiavan-tanindrazana lazany. Tena cause vrai mihitsy zany ry patabe. Avelo kely aloha izany fa avona amin'izay ve lahy hanamboatra ty mpanampy vavy ato an-trano ty rahampitso e. Mandeha ny fotoana fa aleo fitainaingana ny aminy. Vonina mandrakarivany aty ka. Fa izy aloha no namako hanamboatra azy sa ho fitaiko irery ihany ny mission e.
Itambe mantsy mbola tsy tonga hatramin'izao. Tsy misy mandeha irery izany le tsy fa eto lava sy gila manampy an'lahy rehefa tsy tonga tany be fa mila misy vita tsara. Ary maiza mampiresaka tsara ny ramatoa kely io alohan'ny amin'ny olisany azy Ianta ve? Tsy problème mambandy ny manamboatra an'io patron tsy hampafirin'ny efa nataoko koa io e. Aza mide mafy letsy izao henony eo izany teny lahy zany heno tsara fa izao ny plany nataontsika. Reny zareo fa nivoaka vavady inspekteur. Ary raha tsy diso dia telonahy izy zany Ie, le hoe Bernard no mitondra ny fiara dia Rolany ao aoriana fa io ny teno amin'ny devant. Reny fa diventsika ry zareo. Aleo raha namoramora vatorena amin'izay Ary mandeha mafy ry zalahy zany inspekteur sofa voaraiko ny laharan'ny fiara teo. Tsara zany fa aleo raha antsika araka ny hafanganam-pandeha ndreo sy fa sao tavela aty aoriana aty tsika. Fa ohatran'ny lalana mivoaka ny renivohitra angezany andehanany zalahy zany. Zany tokoa. Jereo fa miditra amin'ny route secondaire sady tsika. Tsy azontsika atao anefa ny tena manaraka akaky ny fiarany zareo fa sao dia tsy karina hoe manaraka azy tsika. Tena samby any amiko ny mandeha amin'ity lalana ity se maro. Zany Hoy, ary toa misy sampanandalana miditra anaty aly ny arahany zareo iny. za kory se mba gaga hoe lalana mivoaka izy ny lalana miditra anaty ala iny. Nefa ohatry ny ala mitomandavana manaraka tendrombohitra izy zany. Jerensy amin'ity masolavitra ity nge fa ohatra misy trano tazana avy ety ao amin'io ala io ary tsy misy lalana hafa mivoaka avy ao na ray aza ankoatran'ilay lala tokana miditra ao iny. Aleo sy ajanontsika eto amin'ity takotakon'ity ny fiara dia aiza hoe ny masolavitra iny. Marina tokoa no lazainy ala mikitroka mbo tendrombohitra iny idiran'ny zalahy iny ary tsy misy lalaka hafa mivoaka avy ao. Tazany se ve le trano avoan'ny ala? Tazako mihitsy na dia ny tafiny fotsiny azy mirangaranga io. Ary trano lavalava be toy ireny angary ireny izy zany Tsy aleo ve ry setra trarontsika ny tongotra eny zalahy sa ahoana? Marina zany fa andao entina amin'ny fitaovantsika dia hiazaka zany eny fa tsy lavitra io ry se Lalana makaiza ry Bernard sy te lalana anaty ala mangingina be tia. Lalana makany amin'ny paradisa fa aizandray kiry anta malala koa. Malala ny titaiza koa ry Bernard fa za masosotra ety Ka maninona kosa moa zany satsy zany ry zalahy. Efa tongotsika. Oay, ary trano inona koa io ohatry ny garage lavalava be io. Angara fitoera reta amin'ny pata be io ry anta fa aza be fanontaniana eo amin'ity na amin'ny fiara daoly amin'isyantsika dia hoe daholo ny fitaovana ilayntsika ry zalahy. Aza adinoana ny basy ny lisany fa tsy misy arovantsika amin'ity antanjelikeliko ity Anjelikeliko angamba betsaka marika ry koa na mijery an'ity aza. Ary andao andefa aza mijajirika eo ambody fiara eo ry anta. Iasa angeny ale aty fa tsy hitsangatsangany. Eto ny kifafanao anadiovana ny trano Aza hitako marina ka olona n'ireto telo lahy be reto amin'ity trano ity matahotra azy. Afaka anao inona nefa fa voatery manaraka amboky nitondra foty be voasingo tromby aty. Ary trano vato be mety varavaram-by lehibe mihitsy izy zany. Sady misy gadana vy be efatra mihitsy. Tongotsika aleo aloha vaky reto gadiana reto. Dia avy eo apeo ary izy mitsamina hanosika an'ity varavaram-by be ity ao. Zay. Ary midira daholo amin'izay Oay. Ary toa andramena mifanaingitaingina fotsiny ato ry Bernard. Inona ataoko ato sa mafandro fakofako amin'ny tandreo. Ka io ve ho vitako raha tsara rehefa amin'ity angezan'ity trano ity Tsy hampamafatrana anao zany zay ry mpanjaka vavy io. Fa ahoana? Ary
Ary anatona aniana koa nareo lareto? Avelao nareo e! Avelao fa! Tonga lesy de tapiany lamby vava amin'ny antsoantso. Avelao! Ovoje! Zay. Ary laza mianana ary gila fa tazomby izy amatory rano lavantanany a. Tena tapenandre tsy valareto ny vavako sady fatorany ny tanako. Fa anolana veretsa tonga dia amono ahy. Arovy Andriamanitra. Tamin'iray mandeha iny tena no afaka nandosotra anay fa zao tsy afaka tsony e. Alohan'ny aminona tena aloha dia tsy maintsy makatsirony kely amin'ny vatatena ny kofoboay e. Ao tazomy tsara lovako azy izy mitsamy a. Tsy mahita ty zany tahaka izany ry kala fa mbay tany a. Tazomy tsara ry gila. Aza misy mihetsika. Ny inspekteur Joary manoloana anareo ary basy tsy atanako ty a. Aramoka inonareo lareo? Attention razoky a. Tena kinga sady tsy nisangy ianao ny tifitrano lava sy gila teo fa fitaiko avy hatrany koa ty sipy ty fa mba jereo mibasiko eto amin'ny firifany ty e. Ok, aza tifirin'izy ka. Oka marina e. Aleo zany tifirinareo fa aza ny vadiko. Ahoana? Vadiny lahy hoe? Eny e, vadiny fa aza tifirin'izy rangaha. Ay ve soloa feo lahy e. Fa ahoana le tiany navelallandray a? Ka elisany tsy nainamono azoko. Ary alatsao miaraka ny vavy mibasy eny an-tanany lahina inspekteur fa pokako avy hatrany ty basy manambana eto amin'ny lohan'ity sipy ty a. Alatsao moramora ary takao makaty amiko. Angany ianao rangaty a. Dia tandremo mifetsika reo mitsamy fa tsy mitsitsy zao banty zao a. Zay. Ary elary solofo. Alève ritadry dia efa toro-mafy ny tongotra aman-tanan'io inspekteur ka manolahy io raha tiany lahy ny aveloma ny vadiny lahy. Ataovy tsara fatotra ho a. Angany lahy e. Terenjavatra inona tany ny tianao raha dely ny tonga ty amiko indray a. Sa nareo fa lany depite indray a dia nanenina tamin'ny vavabe nataonao tamiko tany Tamatavy? Sanatria dia sanatrira tsy ma. Hitako. Tsy ahoako velively izay faran'inao depite ihany fa mbola nisy akanjoko adino ato ary akany any tanaraka koa fa nodidavy ianao mpanampy solony. Delphine, mbola tianao ange hay e. Everiko fa samy nentony voatezitra sika tamin'ireny fifamalitsika ireny fa ankehitriny kosa inoko fa samy efa tony zany fotsika izany ka ho afaka hiara-mitepo ilay fitiavana nampiraintsika hatramin'izay. Matoa any saraka taminao dia tsy mitempo fitiavana anao tsony ny foko e. Ary apiditra divorce zao fa vo herintaona mahery monja ny nanambadiako anao dia tofoka amin'ny fanitsakitsahanao dia mpitiro ary izay divorce fa tsy olan'izany raha iray no lasa raha matoty folo ny manontany toerana fa inony izany hoe vadina depute. Ianao no efa sasatry ny niadana teo tamiko mahazo mandeha ianao hidirany manaraka rehefa tsy tamany. Andeha tokoa moa izany re matoa sady efa hitako koa ty ny akanjoko adino tato fa ihany taloha iza no tsy ato an-trano fa maika ahy e. Tsy ianao mimpandony karama amin'ny fahazaha ka entiko any amiko izy. Efa noroako ny ala teto raha izay antanao raha dely fa tsy misy lako azy koa. Ndroanao e. Zany tokoa. Ka raha malailo azy ianao dia tadiavo any amin'izay toerana misy azy any izy. Izany marina. Tsy maninona e. Ataoko izay ahitana azy fa lasa koa e. Veloma ianao. Mahalalaka koa ny varavarana fa mahazo mandeha ianao e. Veloma any amin'ny Sylvie sy ny namany ihany e. Faizako ary zany miandro zany. Andraso hoe Tao Bernary fa misy inona ary? Allô? Fa misy inona litiry Bernary a? Azafady manelingelina patron fa tena misy blème aty a. Fa blème inona indray lity zany a? Ay tsy matsy lo fa nitotona ty miaraka amin'ny praly ery dia nanarina anay tato amin'ny angara tato. Tsy lofo miaraka amin'ny polisy hoe fa ngany adala tsy maty fa hoana lity? Vao andeha mitany ihany ity ny any tonga tamiko ry lerony ary tonga dia nitifitra
maty no tifirin'le razoky inspekteur lava skila fa ianta kosa voataziko sy nataoko otazy dia zany tsy nitifirandry zareo ahy zany a so fa tsingala zany dia ahoana le efa azoko mibasin'le inspekteur sady efa nataoko tsara fatotro le ry fa niantso anao mba hanontany hoe inona no tokony ataoko tonga dia ovinohy faty any le tsy ho antahanta io a fa isolofo izay zany inspekteur zany ataovy torana sy fatory tsara dia eto miakatra aty azony lahy azoko patron voaray fa efa nasaiko niady lavaka solofo hanipazana amin'ny fatin'ny lava skila tsara zany fa ataovy ray lavaka amin'izy ro lahy ny fatiny anta dia totovy tsara ok lasa metsika lesy lasa andro solofo alaive libreterie anjorotrandry dia ataovy ao anatiny fatin'izy mitsamireo angana fa hovoloko ange ty vadiny lahy ty aza vonona ho io tiana fa efa ataoko ange sitraponao marina ary anta ve sa io ntiana marina ny tena narany ty akizany lahy ty ny ry raha antaniriana ho ntiana ny anarany ka tena tsy ho lasatra raty Bernard ty tsy maintsy hofoloana izay reto raha izao fotsiny izao izany efa sady vao ambany basy no mifaritra tany vosy voatapim-bava ihany koa ambarabida lesy ry le ry fa mandeha ny fotoana ka mavesatra be agneny zalaray ty ka ny lahy koa totolakatsaka keliko midemery dia lahy ny atafiakatra azy ao anaty brety ao aingany mampalahelo ary vatoko marina miozatra ery mampiakatra an'ireo faty anaty brety fa ao ny fatorako anabiako azy fa tsy vita ndrery io ary ianao raha zoky aza mampiresaka fa araka mifikanao ino ny vodombasy aloha tatazo dia matory tsara amin'izay aloha tena torana mihitsy inspekteur nasian'le tsy vanina ny vodibasy teo amin'ny lohany iny zay ary atseho aloha amin'izay mipirety dia ndao miara-mivoaka daholo tsika andevina nyfatin'izy mitsamy mari amin'le lavaka anao dinilary aty raha zoky polisy ty aloha idebe eo aloha fa aingana be tsy aloha elaso mibiretiny lahy ty basy inspekteur ty aloha ataoko ambalahana tsara fa manana poleta roa voafahana amin'ity azaho lasytsika efa lasa ao anatin'ny lavaka zao mifatin'ny lava skila ary alohanina nitofana mifatin'izy roa lahy reo dia mandolia eto amoron'ny lavaka eto ianao raha sipa hampanarahako azy mitsambo reo mandolio tsy mibilaky nge zao bandy zao ay ty aloha veloma farany any solofo mandolia ary dia avie soro io sarim-bavany io ry solofo rapidapida lesy aza vonona re izy fa zany solony fonare dray tandriamo mifetsika fa poleta roa voafahana ny ety amiko ndray ty firy zay reroko fa teto fa tsy maninona aleo zay araha maty felomenao ry solofa felomy zany faty malako tiako zany oroy farana za koa anaraka anao reo nytiana miara-maty eto tsika tsy zay tia ny lahy tia ny atao fa zay baiko mipata be anay melay alahy eo amin'ny vadin'lay eo itifirako ny lohany amin'izay raikama melao sa tia ny lahy nitifirako ny ratsambatany tsirairay ijalijaliny meloha aza tao an'izany izy ka sangana re solofa aleo zarero nitifirina eto ampandoaliana eto ary ao amin'izay alahy teo itifirako azy eo amin'ny lohany ok tsy tiako rotiko ny bala ny lohany fa miangavy aho mba nitratra nyray ny tifiriny ay eo amin'ny tratra ny telona ho tifiriko zao ary noho izy mba anankibasy ny lohany lahy zay ary raisy ty poleta ray ity dia tifiry eo amin'ny tratra ny vadiny lahy ka ny fo mihitsika indrena ohatra ny tsy ho vitako angeny itifitra ny vadiko sa pokako ty basy eto andohan'ny lahy ty dia avy eo aho manao izay tiako atao amin'ny vadiny lahy areo raha izay teneny ny solofa tsy manina fa eto amin'ny tratrako tifiriny angana lesy fa aza ilozana amin'ny dororo reo ny fono akendrena angana lahy ary ataovy indroa mihitsy eny ary
veloma reo ny tiana vadisoiko any akorintsika miona. Zay aiza amin'izay basiny dia avarianao anaty lavaka ny vadin'lay. Avariany tsara lesy dia ampandreo ambonin'izy roa lahy eo. Zay ary mekara amin'izay lava ao anaty lavaka avao. Ale kosa loalika eto amorony lavaka eto dia tifiry koa hanaraka ny vadiko e. Tsy misy an'izany lesy rekama fa zany vodi-basy zany aloha tatazo elatorana tahaka izao ny ilaiko rehefa tsy avela amin'ny pata vinoana ihany. Rehefa avy eo manotitra miadana an'io lavaka io fa mba hanjaraka indray izao mitaona ny lasa inspekteur ery amin'ny fiara. Ataoko tsara fatotra sahala amin'ny inspekteur lahy aloha ary tiako amin'ny malina riaran'ny fiara ao nareo mitsana. Tena mavesatra ihany kay le mibata olona torana fa tsy blagy. Saika tsy tongako tato anaty malina riaran'ny fiara tato izy mitsamona. Efa vao hito tsara ato reto fa aiza moa le angady be lelina ny tofaka lavaka tsy ambadika tsy amin'izay. Hito eto ka. Ary aleo aloha hanotitra lavaka vetivety dia hodila amin'izay fa efa miandry izay patabe. Ohatr'izay. Ary toa mifatin'ny lava sikila ihany reto anaty lavaka reto fa nakaiza mifatin'ny kiala ratsy iny. Fa ahoana koa ary izao e. Tena mifatin'izy mitsamo marery reto hitako reto nefa hitako izao mihitsy ny tifirany solofo azy teo sy ny nametrahany azy tato anaty lavaka tato. Fa tsy maty ve iny sipy iny sa iza vetivety eo no naka mifatin'iny sipy iny e. Tena fahagagana le tsy tiry Bernard marina. Zary. Tena tsy misy faty mihitsy na ny eto amin'ny manodidina aza ka. Tsy koaranga zany aleo totofa nyity lavaka ity dia mandeha fa taraika eto tsy miteniteny amin'ny patabe fotsiny rehefa any amin'ny tanàna fa manabe problème raha ola izay koa aminy hoe tsy hita ny fatin'ny kiala anta. Mba mahita olazaina koa nareo monsieur le ministre ka. Aizany dia hoe victoire écrasante mihitsy ny fahalaniko député iny. Eny e, marina aloha fa vato kely fotsiny no azon-dralahy kandida ny fanehana tamiko e. Be vavy erery zareo tamin'ny propagande kanefa 5% de 3% ary 0,4% mba vato azony. Allô, mbola ato ka, mbola ato Tena nandaitra mihitsy nitetika adiny atokontsika tamin'ny propagande aloha e. Ary misaotra betsaka anareo membre de bureau tamin'ilay famatsiam-bola rehetra nomenareo fa tena ampy ny vola nampiasaiko. Marina zany ka. Tsy maintsy nomena vola toy ny mahazatra akory zalahy responsable de vote sy ny mpanisa vapo fa raha tsy zany tsy nahazo ny 90% iny e. Merci beaucoup amin'ny félicitation atolotra e. Allô, mbola misy vaovao tsara be fanampiny koa e. Ino zany monsieur le ministre? Ho zaren'andro any ny vidina bois de rose naondratsika farany. Dia aiza ny fotoana? Any amin'ny Tsongli. Mahafinaritra mihitsy aloha ny miara-manao afera amin'ny intsinoana matsika iny e. Ok ary fa misaotra anao monsieur le ministre. Any amin'ny Tsongli zany sika miona. Nody vetin'ny dranonatsakaina fa handray vidina bois de rose indray alaratsiny. Mangidihidy zany tanako zany marina. I Bernard angamba izay tonga ao tokotany izay fa andeha ho jereko kely hoe.
tonga ialary Bernard ary aiza izy ro lavolazany lano to sy misy naizanaiza kory atao anaty automobile. Kalmy ianao patron, fifanatoko ato anaty malary raty zalahy fa avy ianao raha hijery. Aiza hoe? Reo izy mitsamo reo efa nitoraniko fa velona tato anaty malina tato. Ary dia efa nataony lafato maty mihitsy ny izy ro latato zany. Jereo ny atlisy fa mivalo arika toy ny kovoan'ny parika. Ay tena tsy maty koa ialary solofo ka tsy maintsy mailitsika ary pata be nafaty any lava sigila tany amin'ny angara rehefa tsy fidiny. Zany tokoa ary anta ve maty ny lasoma tsara ihany io ny tiana ve? Ay moa zay le tena anarany. Bala Robezon teo amin'ny tsy mifony ary efa any amin'ny vary tsy mifody iny fa mahazo mandrivon'ny vato ianao patron Tsara kosa raha izany ka. Ary nareo roalahy reto koa alefako any ambondrombeany io fa aza manantena novelona raha tsy manoro an'izay dossier mahakasika ny eferana taona rehetra. Azo lisany zany. Manontany anareo mitsama nge patabe fa modianareo fanina fotsiny. Iteny foana rehefa mbola zavolaina tao anaty malina tao angamba. Eto makany amin'ny hevitra fitoerana entanany izy roalahy aloha dia makanesy lao amin'izanao raha melo isika kely fa avy sika manao encaissement azy. Ok ary pata. Mivoamoramora ao anaty malina ao zany nareo mitsama ary tandremo ny fihetsika hafahafa fa tonga dia vitaiko amin'ity basy ity aingany. Aoka lety zay ry Bernard fa so mamy eo lahy. Mbola anadinazy roalahy tsy amin'ny hevitra fitoerana entana atsy eny isika. Tsy taitra ianao patron fa reto tsakitsaky reto nge sisany akako dia ampy zay Ary efa mba nataony lahy tsara faritra tsara moa izy roalahy ao so manaovina any eo amin'ny hevitra ny tananazy eo. Napetrako tsara amin'ny seza tsirairay ao avy ry le rony dia nataoko tsara fatotra amin'ny seza hipetra mihitsy ny tongony aman-tanany. Ay kosa andao amin'izay sika ho any ary rehefa afa-po lahy. Tena milay sady tsy naposiko ty ary hozazany nalany depite anao ty patabe fa merci afa-po sy tena voko mihitsy fa andao amin'izay ary tsika ho atsy amin'izy mitsamy. Dao ary letsika. Hitanao tsara fatotra ry zalahy sady koa olona be tsisy oatra izany. Ary nasiany latapom-bava koa ka izy roalahy. Tray blème be raha vao afaka miantso vonjeo eo reo fa enao nga ahoana patabe zany nanampianako ny vavany. Esory kely ary ny tapom-bava ny resahako azy amin'izay mahazo mikozy amin'izay anao pata. Manontany anareo roalahy ary ka avalio tsotra. Tianareo roalahy no velona sa ho faty? Valio fa azy ilozanareo mijery aho fotsiny Tianareo roalahy ve ho any ho velona sa ho faty? Ary mianan-kendry sy miavinaviny reto zany patron fa aleo ampinanky kely fa valio zany fantaniana izany le sorisolofo valio ary ela koa ra inspekteur rehefa tsy ikozy dia zany tatazy hoe zany koa mbola izy. Ovaiko kely indray ary ny fanontaniako ary tonga dia valio fa ataoko mahita loza eto nareo lahy rehefa tsy mamaly aiza ny toerana misy ny dossier momba ny aferana nataony lisany? Aiza ho any misy azy? Aiza? Fa miteny amin'ny vata makazo ve le ty patron tsy valiany lisa mihitsy valio le ty fa aza mody mianany eo valio le ty jereo ange ty endrikareo lahy vaky avokoa na vava na orona nefa mbola tsy miteny ihany. Aiza ho any na sy ny lisan'ny dossier mahakasika ny aferanay tsy miala mihitsy zany nareo lahy. De miala tsiny fa tena hita raharaha lisany androany amboary mihitsy reo patabe rehefa miseho milay mandehana letsy ry Bernard makafira fipasoana any an-dasako ny tavany reto rehefa tsy hiteny izy sura mihitsy aiza misy an'izany firy zany patron ao amin'ny hevitra mifanila amin'ny lakozia ao letsy faingany lahy. Ok pata zao fotsiny ihany ny teniko aminareo roalahy valio ny fanontaniako dia tsy aninona anareo ary tsy vitan'izany fa mbola ampitondraiko vola mody nareo raha manaiky anome ny dossier rehetra any aminareo any
ary ho tazontsika ho tsy ambaratelontsika ka hoana afaka miara-maky ilay dosie ve isika laha zao zay vola ilainareo lahy fa omeko zao dia zao fa aza matahotra e ahoanao a tsy teny mihitsy ve nareo lahy eny ary va aminy seho mahazan-doha loatra nareo lahy ka dia ho hitantsika kely zany Ka ty patale fera tadiavinao hitanareo lahy iny fera elektrika iny odoroko amin'iny ny tarehanareo raha mbola iziriziry tsy tenonareo ko raha tsy tianareo endasiko amin'iny ny tarehanareo dia valio aho mona ve nareo lareto e bon atsatoy amin'ny courant eo le tsy ny prizin'iny ferindry Bernard dia aleo afana mivaivay mihitsy a ho hitantsika kely ny mamafavandreto efa manafanazy avy hatramy mihitsy io patron fa alohan'ny pasohanao ny tarehan'izy mitramy amin'ny fiera aloha dia aleo ampinanika indray raha mbola tsy mikozy iteny vesa tsy tely isa mitramy oka le tsy fatao mononmonona ohatra miteny ty inspekteur ty izany fa tsy fantatra elazainy mitenena mafy lesy rapirafa aza mibitsibitsika eo no molon koa mivindina be na sy ny ladotondry teo ka mila tsy asokatra amin'ny vavany inona rany tenen'ity inspekteur ty izany teneno ato ampototsofokato le tsy fa tsy reko mihitsy ny feon'lahy ay io fa tsy afaka le ty sofoko fampitoany mafy ay maty le ty ary Bernard aza manaiko tsy ela rapira aza manaiko sao tena tsy miala mihitsy ny fon'ity marina dia taroana aza miala le ty ay maty le ty ary Bernard marary aho loza fa tena afaka tateraka mihitsy ny sofon-dra-patabe marina tena grafy ty ny sofonao koa ngery patabe nataonao nanakaiky mivava an'le ry mihitsy ay tena miala ny sofoko alaivy le tsy hoferamama io dia pasohy amin'iny keo ny tareny ay alahy maty ary sofoko marina tena tsy anatsofona ilantsony ahy zany ay ianao alahy tonga dia petao amin'iny fieramama iny tareny fa aza misalasala eo anaky tya zany fieramama izany kosa ary ny lahy ry inspekteur fa miseho azo be adoy alahy ay maty maty ay kay loza fa tena ny potehan'le tsy valahary tia fera tokoa io tareny inspekteur marina ary tena mitsovaka mihitsy ay baradaka ihany lahy rehefa marary ka hanome ny dosie tadiavin'ny pata ve lasa tsy amme mbola tsy teny any zany alahy tonga dia petao amin'iny fereny indray ny tarehany ilany le tya rehefa tsy teny izy okanareo izy oka fefaampy zay o ary to lasa nyteny tamika teo le taritiry patron ka raha tsy tiany lahy ny pasohan'ny Bernard ny tarehan'io polisan'ny lahy io amin'iny feriny dia manike aingana ny anoro sy anomeny dosie ilaiko tsy manana an'izany dosie makasika ny aferanao zany zay inona ny azoko tenenina aminao eo ka vendrana zany ny fiheveran'ny lahinay ary tsy malala fa ela mihitsy no tena mpamoaka lahatsoratra ny gazety mitsikery isan'andro ny atokonay ary nanao fanadihadiana izay aferana ataonay ka raha tsy dia hitangany toan'io polisy io alahy dia lahazao izay nasiany lany dosie mirakitra ny fanadihadiany lahy rehetra lazao tsy manana an'izany raha tsy mafany afahanao gazety hafa ianao manontany tonga dia petaon'ny fierakoa le tsy ry Bernard ny tarehan'ilay aminy io fa sady tsy manaja ny mahadepote any be vava zany koa ary ny anjaran'ny lahy raha sy lofoka mbatatesa ary le ry ay maty zany lesy ny anaka amin'seho amin'ny lahy eo mbola aiza ny anjohan'ny lahy fa vao manomboka io ikainy ny bokosité an'ny lahy mihitsy zao ny simba ko inona tsony ny amin'ny lahy ay tena mijininika be ange patron zany raha mivoaka amin'ny sofinao zany sady to mivaly mainty hatramin'ny endrika ao marary le tsy ary Bernard manay tena mila tsy ho tatiko zany fototsofoko zany
tena andoha mihitsy aloha patron entina aingana any amin'ny dokotera ianao fa sao dia ho fatin'ny fahaverezany rabe eto bokozy ela ihany izao ry inspecteur nanalany sofiny teo pe dao firaniko letsy ny latarian'le fa izy ihany nahatonga ho bory sofina toy izao aza matahotra ianao pata fa ataoko tsara dilotra mihitsy ny tarian'le ty andrenesan'ny fangiry firiana to anao zany le tsy mifiera mamay aminy raha zopi-piraka mba hereto kely ay zay ry Bernard nepaka mihitsy ange ny tavany okzay torana mihitsy maro ny inspecteur fa mitadinina ko eo lahary sy lofo sa mbola tsy ampianina koa ny anilahy okzay letsy ry Bernard fa andao aloha ahy eto any amin'ny dokotera ay efa natsary teny sy inspecteur nanahoana zay marary ary zay nitavako tena mangiry mila tsy ho zakako tsapako tokoa fangiry frese fa niaza nila takolako fotsiny midoran'le tsy valahary ren'ny fera teo na tena mafy tena ren'ny haiko mihitsiny maika fa ny anse visy havanana be zao tena marary ary se ka inona nefa ny hevitra tsika ro laty fatotra mafy amin'ny sezany avy na tongotra na tanana sady seza vy fa tsy mba hazoazo petahana akory dia andro fahafatesany eto ve tsika ka atao ahoany sy ho fatifaty foana akory tsika fa ho faty ho an'ny tanindrazana tena tsy zakako ry se mahita sy mijaly toy izao ka aleo ihany eketsika zay tadiavindra tsima fa raha toy izao tena samy ho fatiny eto tsika mitsiry solofo oako se tsy anaiky anome zay tadiavindra tsima izany adino se ve ny plany nefa nomanitsika hatrany am-boalohany tsy adiniko ka fa ny fahitako an'ity ratra be mazo anse ary mila fitsaboana maika amin'ny mahatonga mitady hevitra mba ilany eto ndao ry se mody anaiky amin'ny dosie tadiavindra tsimitsika ahafahansika amin'izay mba hitondra azy aka an'le dosie dia eny an-dalana nivadika aminy sy anao izay fomba ahafahantsika mandositra tsy ho tsy manan-kery adina amin'ny raha tsy maso Bernard tsonitsika sady ry zareo manambasy raha teo fa aleo ny planitsika ihany no arahana ry se sady efa napositsika niny fivadiky ny rasa tahaka izao ka nahatonga antsika nanao plan B ekeko fa misy plan B inspecteur saingy ny hahafaty anse kosa tsy ekeko jere anefa tsy misy hamantarana anse intsony ny tavanse mivoadra daholo na tata maso na orona na vava mitare mahay mitsovaka tanteraka tena mila fitsabosika mitovy ihany ane tsika rolahy tsy hitanse mantsy nitavanse misondrabe io no nidaroka sy vomy teo ary nitavanse ilany koa nidoran'ny Bernard tamin'ny feraka sy mba misy ny endrikse fa nakaiza aloha ry zareo teo fa tsy nisy tsaroako tsony tamin'izaho torana teo lasa nakany amin'ny dokotera ny tsabo any sofiny raha tsy mahony nanao hémorragie be mantsy ny fototsofiny ary mila ho safotry ny fanaintainany sy ny fahavezany raha tsy maka nitarena tamin'ny Bernard hoe entina any amin'ny dokotera ay ve raha tsy manodrididrina rary no tsaroako farany aloha fa dia tena tsy namelanse mihitsy raha tsy afaka tanteraka ny ravitsofiny kakeriny se bory sofina mihitsy raha tsy many fa asa raha mbola ho voapetaka any hopitaly any le ravitsofiny nalanse fa nentiny zareo any tsy maintsy mbola iverineto ireo ny anery mafy sy ampijaly antsika ary anao izay fomba rehetra niketsika hitondra azy aka an'ireo dosie ilainy ka vonina hiaritra hatramin'ny farany ve sy hanatanteraka ilay plan B nomanitsika hatrany am-boalohany tsy fantatra mantsy fa mety ho faty eto mihitsy tsika vao tanteraka iny plan B iny efa nisotrony aleko maty ary se mba anatsika fonana ny aferandra tsy masony firongony eny foikony aiko raha izay no ilaina ho an'ny fireneko ere zao ry se so fa adin'ny Bernard noho ny fahamaizana angamba nanampimbavatsika rolahy ka mba nahafahantsika ny resaka izany tokoa kanefa aok'izay aloha fa ohatra misy olona tamin'ny manatony izany
ahoana ry izy mitramy mbola iseho mafy be ihany lisan'ny reto sa alaiky hitondrahaka an'le dosie ilain'ny patabe anay any amin'ny toerana nafianan'ny lisany asa zao patabe mbola tsy navelan'ny dokotera ivokany amin'ny hôpitaly sady namon'ny ravitsofony noho ny kaikitra nataony lahazy ry inspekteur moana ve lisany ity sa ty basy ity ny ampiteny any lisany raha hitondra lahy tsangatsangana dia vonony izay fa raha andeha hanome an'lanyizany dosie izany dia aza manantena nifina koan'izy zany vody basy ary aloha tatazo fa to miseho be taim-bavy ela zany mba fantatry lahy moa fa me patron baiko anapitra ny datinandrony lisany rehefa tsy anaiky anory sy tondrahaka an'izany dosie rehetra zany lisany ka inona ny andrasan'ny lahy fa tsy tonga dia vonoana ity zay ary Bernard manamora ny asan'ny lange zany tena miseho favy mihitsy masy alaty ry solofo iny amin'ny lahy ary zako mpanapiny le ty oreraka eo foana le tsy lahy fa tsisy anaiky ny sitrapony lahy eto ary eo koa fantatry lahy fa efa vonona ny ho faty zay ka sao ho lany fotsiny eo ny fotoanany lahy fa dia inona mihitsy o mampiziriziry anareo mitsamy reto bobe mihitsy angano nykandrany lisany sa tombontsogoavany inona no natenain'ny lisany no samy varitra ny ataka izao mihitsy ny famongorandreo bekiby tsy maty manota tahaka ny patron ny laly ity ny antony raha tiany lafantatra ary le vendrany ity fa iza ny lazainy lafa vendrana iza fa tsy ela mivelona amin'ny asa maloto rehetra mpanaovin-dratsimy io amin'izao fotoana izao angany aty misy an'izany asa maloto sy madio izany tsony fa rehefa saosy dia saosy lisa mihitsy ny tena vendrana satria efa nitambaza amin'ny patadola be mba hanome azy ilainy dia avela amin'ny madidio kanefa miavina tsy lisany tsy tia anakarena ve mivendrana amin'izany tsy mitovytsika afinareo mivarotra ny fanahinareo amin'ny vola sy matika ny kely toy ny amalina any ka na malagasy ray raha miteny izao aza dia sahanareo alatsaka ny ainy noho ny fitiavam-bola ihany aza be tatasika eo lary le ry fa hanome an'le dosie fotsiny ve lisany sa tsy hanome zahay lesy tsy hanome fa ataovy izay ataony lahy tena izay kozy lisany farany indrindra fa elary sy lofa fa elao no tena nitsikaraka nananga vaovao tetseroa momba ny afiarahan'ny patabe miala tsy ny lesy fa tsy mahalala an'izany aza modikisa lesy ry le ry fa haiko ane mampanaiky mora foana ny lahy za lesy tsy hanaiky nininona ataony lahy ay izany ny vavany lahy jereo kely ary ny anaovako an'ity inspekteur akamany lahy ty kay marary ny tongotro fa manina ny tifiry lahy ny tongony ka manaiky amin'ny an'le dosie ve lisany satsy zany eo any me mipatabaiko anapitra ny datinandrony lisany rehefa iziriziry lisany dia ahoana zany inspekteur jany loatra ny ese marina tsirisia aleo le io anao izay ataony eo fa tsisy hanome an'izany dosie zany eo aza dino se le resatsika resatsinone tsy misy adalainareo mitsamy eto fa zao noho izy ry solofo manaiky anoro azy misy an'le dosie ve lahakako azy anyray masa hiarakytsika mitsamo ahoana manondro eto amin'ny lohan'ny inspekteur ane basiko ary tsy mibolagy amin'ny lisany inspekteur tsy fiko faty angesy aza manaiky ry se aza mamaly azy akory manisa telo ary solofo ka rehefa tsy hamaly tokoa ela na tsy mety anaiky akatsika an'le dosie dia atao velomy ty pirahaka amaly lahy ty ka ahoana levitry lahy tsy kozy mihitsy ve eny ary isa roa mbola tsy mikozy ihany ve tapitra nisa le ty Bernard dia sahany lahy tokoa mantsy ny namono azy tena maty inspekteur marina joary sakaizako tena tsy vanina lity elahy nahoana vonololahy izy tena tsy vanina inspekteur joary dia maty tokoa mantsy maty ho an'nytanindrazana eny matokiry se fa ho toizako ny ady efa natombontsika na ho izako ny aiko aza
Vita avy eny ranomasina latato ry solofo a. Na aleoko mihitsy ny sitan-kanana lazy kely fa mahakamo amin'ny mihaino ny toreoreon'ny latato. Mbola ho avokoa ny anjaran'ny lafa za mainky sy aho hoe fa inona le tia nidiran'ny vitsika amin'ny petrôla ela mifatotra sy maratra indray ve no mandraho anahy? Ny tena marina dia tokony anjara alina indray izao nyvitaiko saingy tsara vitana aloha elahy. Tsara vitana amin'inona? Vao ny antso telefonina teo patabe dia tsy navela nofonoko indray elahy sady nikiry nivoaka ny hôpitaly Itsabona ny sofiny izy ary feny an-dalana katy. Tena mahery vitana aloha elahy ka. Efa tany amin'ny resto elahy no mivonona nefa tsy maty ary vao ikasa mona ny lahy dia nisakana amin'ny patabe indray. Tsy misy maty amin'ny andron'izany le tia ary zao ny tsarovy samy hitsinjanona fafiny tsika rehetra. Tsy miady amin'ny pesiko izany moralin'ny lahy izany fa raha izaho lesany teo amin'ny toeran'ny lahy dia naleoko na mimesy dedavy ny patabe sady nandray ny sosomeny izay inoko fa tena dola be fa lisany tena miaka fitiava-tanindrazana ve le tia voko sa velona fa boby ihany amin'izao fotoana izao mahavelona. Moa lety izany mba toe-tsainy lako ndrisy fa maro mihitsy ny gasy matim-bola sy voavidin'ny vola tahaka ny lisany manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny voaka madinika dia matim-bola sy voavidy vola avokoa ny betsaka ankehitriny. Lahy mihitsy ny tena bantsanana ary lery ary izao ny koziko amin'ny lahy tsy mibilagy amin'ny lahy tsony ny patabe raha tonga eo fa tonga dia manekezay koziny raha mbola tiany lahy no velona. Aleoko le tia maty manavitra amin'ny fireneko toy izay velon-dratsy namadika azy tena miseho be kokoa mihitsy matsy lahy ty ry solofo sady izay miditra ny trano izay mihitsy patron ka miomany lahy hiatrika azy dia manapoza tsara fa tonga dia direct any akoatra lahy raha manadala ny lohany eo. Aleo avy izay ho avy lesy fanatrehana. Ny ariko na ny vadin'ilay efa matsio inspekteur akaman'ilay efa glio aza very le ty dia mbola iziriziry ihany lahy tena mitapy lahy. Ahoana ny tiany fandehany ato ry Bernard? Mandrosoa ianao pata fa teny efa lanaiky mihitsy amin'ity bany ity mbokozy. Mbola tsy mety milaza izay misy ilay dosie momba ny nefiranay foana ve lary solofo ary tsy manaiky ny hitondra amin'ny Bernard mihitsy akazy ono tena manaiky patabe fa mahafava mihitsy le io efa nataoko daholo izay fomba rehetra ny akendry zalahan'ny noro azy misy an'le dosie na hoe hitondra akazy fa taim-bava be indray no natondry le rony ahy. Dia ny vonono lahy zany ty polisy ty? Ny vitaiko araka ny baikinao fa amin'izao soy fotsiny ary efa saika mitany amin'le ty koa fa ino ny sakananao iny. Bon, tsara nataony lahy ary mehoany basy any amin'ny lahy fa vitany anjara asany lahy. Ty patabe mibasinao Misaotra le tsy ry Bernard misaotra betsaka ta amin'izay rehetra nataony lahy kanefa tsy maintsy misaraka eto ny diantsika. Patron, za indray ny ambananao basy patabe fa ahoana? Efa betsaka le tsy ny aferako fantatra lahy ka miala tsiny fa tsy maintsy hampanginiko amin'izay lahy. Oay! Tena maty tsy tradrano marina. Jiolahy tokoa tsy matoko jiolahy dia vitanao raha tsy manana mona amin'ny Bernard? Vitako le ty satria tapitra ny lako azy ary ho fahataka azy sy inspekteur koa lahy raha manadala eto. Ataovy izay ataonao raha tsy fa tsy misy atahorako izay fandrahonanao any Basy voafana angely ty ity eto amin'ny lohan'ny lahy ty fa tsy misangy amin'ny lahy fa mifiry aloha izao andro izao inona ty nidirany eo raha amin'ny dosie tadiaviko any amin'ny lahy sa ny alavirany lalana akanazy no eritreretin'ny lahy io ny plan B anay sy inspekteur ny eritreretiko monsieur le député Ratsima raha tianao fantatra. Plan B? Amin'ny 4 arivo izao ka plan B inona no tiany lambary? Amin'ny 4 arivo fa lasa adala ve le ty sa mody adaly ora fetombo amin'ny plan B anay izao amin'ny 4 ora izao Ratsima ary fantatro fa efa mipaika araka izany ny ora fiafaran'ny tsy mahamaty manotanao.
zany tokoa ka ny any akady indray no manofa lamba elamba avaona amin'ny fahafatisana eto indray vely ity no andrahoana amin'izany mpilamby andisany izany a tsy mahalalanga elahy izany depute Ratsina manenjika aloko izay manenjika ary mahita faisana izay manotoana ny tombontsoako sy ny voninahitro ananako ny vola atoko matanjaka na toko misy ahy ary sakaizako avokoa no manam-pahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka iza moa elahy no ahatohatra amin'izany rehetra izany a izany sy lofom-panao gazetana nadiady ny afera malotonao rehetra ary anatsikafiny izany sy hamarina ny asa ratsinao de zay elahy mpanao gazety kely io ve toy ny parasy vohitsako mbelahy zao ka izaka ny tserany ain'lahy mba lazao akely hoe tia mplambe an'lahy mba enoko alohan'ny andefasako an'lahy ho any ambany rangolahy tianao fantatra tamin'ny enora marainy za sy inspektera ny ala tany an-trano ary talohan'ny alanay dia fa nampidirina any anaty ordinatera daholo ny dosie tadiavinao voarakitra amin'izany avokoa ny afera bois de rose volamena sokatra ary ny kolokolo sy ny vonona nataonao sy ny akamakamanao rehetra izay efa vitanay lisitra ihany koa ko maninona tsy ndao alaitsika izany tsy mila mahakazy sika fefa niparitaka any amin'ny internet ary azon'ny olona rehetra jerena ny raha malotonao miparitaka any amin'ny internet hoe ny aferanay rehetra voalazanao Ratsima efa voaomana sy voarindrana mialoha fa raha tsy tafaverina any an-trano izay ao anatin'ny adiny folo dia anao diffusion automatika ny asa ratsinao ilay ordinatera efa nyprogramenay tsy azoko fa inona litiany nataony lisany aona koa izany aleo fa hojereko izany zava-dozy izany hoe tamin'ny enora maraina no natomboka ny compte de bourg amin'ny ordinatera ary tapitra amin'ny 4 teo ny adiny folo ka jereo ny amin'ny site internet na ny tranonkalan'ny vaovao mafana.mg ny momba anao Ratsima izay ilay plan B raha tianao fantatra tsy any latsony ary sy loha fa atao veloma ny tany no amaregny tokoa fa hay tena naparitakilisany tamin'ny internet ny afiranay rehetra ary efa resabe any amin'ny facebook amin'izao fotoana izao noho izany dia tevonanao zany sa ndray izany antso izany ianao allo monsieur le ministre eny tokoa voa avy nijery tamin'ny internet mihitsy aho fa naparitaka ilay totomby hitan'ity tamin'ny internet momba antsika rehetra na ny facebook azy efa miresaka azy tena gravy be tokoa aiza daholo izao ny ekipa rehetra miparitaka tsy misy hita very zalahy ary ny président tokontsika aiza amin'izao efa tafavoaka any an-dafo ve fa aizy marko izao efa any amin'ny aéroport ivato sady ve ay mbola ao anaty fiara andraso fa ho avy aran-dosotra aminareo koa monsieur le ministre vetivety foana mariny allô fa hoany misy mpitandro filaminana hoe manaraka anareo feno zandary sy polisy ve manerana ny aéroport sakanany-dralahy zany nareo osamborony hoe allô tena tapaka marina le antso voasambotra ny mpitandro filaminana angamba ry zalahy teo fa za koa andeha navitra aina ka noho izany solofo dia aza misy mihetsika ohatray marina ny ex-agent de renseignement delphine eo anivon'ny gendarmerie tsy manoloananao ty Ratsima ary basy voafandry eto an-tanany zandary namako reto fa mitandrema ny fihetsika ex-agent de renseignement delphine hoe izy indrindra ndray matoa Ratsima député réélu ary apetrao moramora iny basy iny fa tsy misy misangy aminao ireo zandary miaraka amiko ireo
aizy ka efa zandary mpanao fanadiadina ianao e vadiko inge ianao ry Delphine ary fantaro fa manana immunité parlementaire zao lehilahy zao. voalohany dia tsaroa fa tsy vadinao ntsony a ary efa talohan'ny vadintsika no agent de renseignement de la gendarmerie fa nafenoko anao zany sady ianao koa variana amin'ny politika raha teo. Ary mba iza koa izay mandady arrestation anareo manana immunité parlementaire nge ahy e. Fa ino ty taratasy fahazondalana isambotra anao ty tonga dia batao rojo vy ry zalahy fa ely zany a immunité parlementaire fangamo ianao député en session na aperinasa ka tsy azo samborina sady elo kambodiomba nge zao ataonao zao e iza namona amiperinasy ty polisy ty tsy flagrant délit fa légitime défense ny ary Delphine nareo ange tsy mahalala zay niseho teto ary tsy mahana prova akory tamin'izay nataoko e. raha pirofo ny tediavinao Andriamatoa dia ity miditra ity indrindra izy manosoa kirony tiana ary to izy indraindray tompoko ohatray marina io ny tiana na hiantana sainao finomperinahitra ty mahalona anao ty ary tsy maty fa velona soma tsara andray ry solofo to misy ratra sady fendrano tare anao ary to maty koa inspecteur tena lehilahy tsy mifahitrofana raha ianao raha tsy ma eo ny tiana tonga ihany ianao tsy maninona ka ary ianao tsy misy atahorana ny amiko ka marina fa tena narary sy nahasafitra ny tsifitra nataonao teo amin'ny tratrako iny nefa soa ihany fa nisy an'ilay akanjo sy laitra mibalaroasosina nomenao sy inspecteur nanaovako anaty blouson raha tsy izany efa maty a fa tsy inspecteur maty koa ny lozako andray rery inspecteur o ay nareo reto zany efa volony fandray tendra hatramin'izay fa zany tsy nahalala tsy nahalala tokoa ianao raha tsy ma satria tsy fantatrao fa hatramin'nisy iny ny tiana tao an-tranonao dia efa nyfandray tsy fitapaka tamiko sy inspecteur izy tsy fantatrao fa feno kamera kasena fa ka tsary sy feo miafina ny efitrano rehetra atao amin'ny vilanao ary za sy inspecteur no nampanao an'izany an'io ny tiana ka hita naisirenay tany an-tranon'ny inspecteur avokoa ny nataonao sy resaka ataonao ato noho izany a efa hainay fikasanao ampamonan'io ny tiana ka nanomezanay azy gilet anti-balle talohan'ny hitondrano azy ovinony Bernard Tary amin'ny angarana ty ala fanafenanareo andramena ary tsy fantatrao koa fa na mibokotra akanjoko na ny bokotra akanjon'io ny tiana dia samy misy mini caméra caché avokoa naka sary izay rehetra tany ary mbola io inspecteur novonaonao io no nampanao an'izany mandriam-piadana ny sery inspecteur Joary ary togina tony sifotra nalandoa aty raha tsy maka tsy mavaly tsony sa mbola mila profo bebe kokoa asehoy azy kely ange akiry io ny tiana ny sary sy feoandratsima voatahiry ao anaty ordi portable iny ho jereny kely a oke oka fa resinareo a ndeha atao zay efa narahana ry zareo a ohatrinona ny vola ilainareo tsirairay avy fa omeko na ohatrinona na ohatrinona mifonare nitahaka anao zatra kolokolo no azonao fidiana vola raha tsy mahafaty izay reto mihitsy a zany moa e handray valinasanao ianao fa ela nytoratorana ka na vo masonangatra misaotranao indrindra madama napetrana anay mivady taty an-tranonao ankoatra ny fanampianao tamin'ny fitsaboana teny amin'ny hôpitaly a tsy misy tokony hisaoranao zany solofo a ianao ary misaorana noho ny asa vitanao sy inspecteur ary indri koa reo mitiana isaorako fa nahatoky asy nandray aho tony ny zoko vavindri sofa voatahiry indri ny numéro telefoniko ny antsondry ary efa afa nandositra avitary analana amin'nonandri ie mara izany madama raha tsy hainao dia tsy nahita olona ho azoko nytarenana sy nandray ahy sady vo maika faly tamin'ny ilazanao fa efa sandahatra mpanao fanadihadiana miafina ianao ary fitondranao afony mbola tany amin'ny vilandrantsima dia tsy fitondrana mpiasa fa tondra vavy mifanapatsinay aminao ka mbola isaorako anao zany dia aza to madamo izany tsony ry ary izy roa fa efa tony zao dako sy ravaviko ingenareo e atso amin'ny anarako amin'izay a fa zay izao no tiako
ny teny alako tsy ny solofo dia fahatarany fahatongavana ny sambotra ny Ratsima ka nahavitanina monana inspekteur Zakaizanao. Atao ahoana fa matina vita tidy izy ary raha tsy nisy azy koa nampetrana sy nanampy ahy tsy nidoboka ponja tahaka izao Ratsima sy ny firongony rehetra. Ie, dia efa mazava sy mifarana treo izany amin'ny Ratsima. Fa ny mombanao izay nasainy novonoina nefa tsy maty mba aza vao amin'izay ry solofo. Eny tokoa. Fomba tsotra ary fitain'Andriamanitra ny tsy nahafaty ary izy miravavy aho. Tsy izany matin'ny hitsahan'i Bernard tamin'ny fiaran-Dratsima fa Danibe. Ay ve ka i Danibe ny maty fa tsy ianao e. Hitako izy ny tsy mipoitra intsony. Izay roalahy moa mitovitovy habe ary ny lohany potika ny fiara raha teo ka tsy nisy namantarana azy. Teo ampisotroana ranom-boankazo tao amin'ny resto falehaka no niditra nanatona ny latabatra nisy ahy Danibe ary komandy zava-pisotro koa izy dia nanakadresaka tamiko teo. Rehefa mifampiresakely izay dia nolazainy tamiko ny fikasany Ratsima hamono ahy noho ny fananako dosie momba ny afera maloto nataony. Tsy tantiko koa i Danibe ny nataony Ratsima fa nadalainy ny vadiko ary be vokany. Ahoana tsara? Izany very solofo. Be vokany Ratsima hoe Clarisy vadiny Danibe e. Tsara ho an'iny marina ny gadra toy izao ka. Ary izay Clarisy izay foana tokoa dia Sylvie no eniko fampiantso ao telefonina tamin'ny matetika tamin'izany asa tao amin'ny vila. Ataovy izay havakim-patsilana ny fiara-manotony Ratsima rehetra hoe Danibe tamiko fa vonina aho izy fanandrina amin'ireo mpikaramany hamonana ao ivelany ao. Nakao amin'ny toaletin'ny resto izay roalahy ary mifanakalakanjo. Ary izy nivoaka mialoha sady nanantena fa ahaty-kôrakôro samy lehilahy ny miandry azy satria nianatrara maro seo hono izy ka tsy matahotra. Saingy tsy napozany fa nifao amin'ny Bernard tamin'ny fiara izy ary nohitsahany tamin'ny fiara satria nihevitra ry Bernard fa izany no nivoaka ny resto fa tsy Danibe sady ny andro alina raha teo. Ary dia nifatin'ny Danibe izany ny teny amin'ny tranopaty sy ny tao-maniko raha vao nahita ny akanjonao a. Natao aingana teny amin'ny fahasambahiany teny Anjanahary koa moa fandevenanako. Loza marina. Ny fiarah-miasanao sy inspekteur izany no nahatonga mifatin'ny Danibe teny amin'ny morgue sy ny sisa rehetra. Izany tokoa e. Ary teny amin'ny inspekteur koa no nipetrahako sy niafenako. Atao ahoana fa tsy afaka no teny an-tranony arontsony aho. Ary soa ihany fa azony inspekteur mialoha tany an-tranonay ny dosie momba ny afera malotony Ratsima talohany doronitra zalahy tsy matohatody ny tranonay. Fa ny tena mafy tamiko dia nahaza ny ontoina tsy nanan-kialofana fa samy vadiko boribory izahay. Ary asa izao izay faranay. Ny hafaranareo roa tsy aiza akory fa ato amin'ny Kiandra tianareo e. Efa mpihavana angeo asika e. Tsy alalay fonosana atao fary izay ry Delphine. Na hoe ho saritiavina atao landy-mohaka. Saingy sao tsy mety raha ho velom-potsiny ato aminao e. Jireo kely anireto e. Zafady hoe ary to fanendrena ho mpitatana ny orinasa import-export. Andray marina. Fantatro fa nianatra momba ny commerce international sy gestion ndry ka tsy nisalasalana ny endrindry tantana ny anjara orinasako tamin'ireo ny fampizarana isy Ratsima. Dia tsy hitako intsony izay ambara fa tsy ny fisorananao mitafitafina no miasan'ny vadiko ry Delphine. Koa dia aza maika nisotra ianao ry solofo a. Mba hajereo koa ty taratasy rafiva. Fa ny vadinao mbola variana mamaky ny anjarany. Aiza hoe? Ay fa niendrena ho talehany famahom-baovao amin'ny gazety sy radio ary tele anao Madame Delphine. Any am-piasana tsy maninona raha ataonao hoe Madame Delphine fa ato an-trano Delphine fotsiny ho ahy. Izany ve ry solofo ao e? Oay, tena lasa directeur de rédaction gazety sy radio ary tele marina ny vadiko. Tena irak'Andriamanitra hamonjany amin'ny vady ianao Delphine. Tsy taoko intsony izay lazaina ny hafaliako ary misaotra indrindranao a. Izany tokoa. Ary izy tompany hitahanao an-trano fa fanavotanao anay izao ataonao izao. Tsy vitany hoe nampiatrana anay teto ianao fa mbola toloranao asa hivelomanay izay. Ka anareo roa koa aloha tsy avelako hiala eto amiko raha tsy efa mahavita trano ifindranareo e.
ary raha ny asa omeko anareo indray valy sosahazanareo no vitanareo tamin'ny firenentsika satria raha tsy ny nataonareo dia mbola ndriry tandra tsy masy ny namana izay mpambotry firenena amin'ny afiera-maloto sy ny fanondranana tsara-dalàna narem-pirenena tsy ratsy daholo akory ny mpanao politika fa misy ny tena tsara fa mbola maro anefa ireo ambody mitafy-janak'ondry tahaka andratsima ary mirehire fa tsy maty manoto. tsy maty manota nosy roatany aksiel nola loviny aina tsaroy na iaravi niaraka tamin'ny aksiel tokotrareny daniel ary ando arinjaka nandray feo roberto nandrindra raha teknika sarobitsy stela pamikotosa fahatra nasaina